Aleluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ao anio azoma fa voalohan'ny volana marsa 2024. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, mandeha aingana ny fotoana. Eny, efa kely sady ho avy Jesosy. Raha mijery zavatra miseho eran-tany isika dia fotoana ny ifoazana ara-panahy izao. Efa tena efa kaiky ny Tompo ho avy akantsika zanany tsiraray avy izay mijoro tsara sy izay tena naharitra tsara hatramin'ny farany ihany no tafakatra. Ry havana anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny fanompo-tsampy anankiray izay maro ny olona latsaka amin'izany. Izany hoe ny amin'ny firesahana amin'ny maty ary koa zany ny tena hoe tsy fahafantarantsika hoe ny maty dia tsy manana valim-pitia intsony. Fa ny Devoly zany no maka endrika ny avantsika maty. Ry havana zavatra niseho mihitsy tamin'ny fiainany ankohonako izany. Izay no mahatonga ahy hijoro vavolombelona mba ampahery anao, mba hampifoha anao, mba tsy ho voafitaka ianao. Hiara hivavaka isika Tompo, hametrahantsika izao fotoana izao eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina. Hiara hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay, satria mbola nomena tombonandro avelomana Jesosy. Ianao no Andriamanitra, ianao lay telo fa iray. Ianao lay ho avy hakanay zanak'olombelona ray malalao. Ka indreto izay Jesosy, mamelà ny elokay, mamindra fo aminay, ampahirato ny masom-pananay Jesosy. Satria tsy fantatray izay tokony ho ataonay. Fa raha tsy anao mihitsy Jesosy no miditra an-tsehatra amin'ny fiainanay Tompo, dia ho very izay, ho lany ringana izay Jesosy malalao. Ka mangataka ny famindraponao. Tompo malalao, okenao andrakotra isy ny ankohonako amin'ny ranao soa. Ary koa ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Afenao ambanin'ny tana maherinao izay Jesosy. Ka mangataka aminao koa fanahy masina, oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina hietry ambany dia ambany, ka misandrata fanahy masina. Oka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy, ahatsapa ny fahalebiazanao. Satria mbola miantso foana ianao ankehitriny, mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fanahy masina oka ianao ampifoha ny masom-panany izay matory na iza izany, ka hifoha ao anatin'ny torimasom-panahy ny olonao tsiraray avy. Jesosy Tompo, ny ranao no afaka andravanay ny asan'ny maizina rehetra. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, fa entin'ny rivotra tolona venona makany tany foana izany, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misaotra anao Jesosy, oka ianao no manda afo manodidina anay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy. Ka misaotra anao, misandrata Tompo, misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra raio. Aleluia. Amen. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, araka ny nambarako teo dia hijoro vavolombelona aho mba afantarantsika fa ny maty dia tsy manana valim-pitia intsony. Eny Tompoko, ny maty dia tsy manana valim-pitia intsony. Izany hoe rehefa maty zany ny avantsika, na izay olona fatantsika na iza io, dia tsisy azo ny atao intsony. Averiko indray, tsisy azo ny olona maty iny atao intsony, na te hifandray amintsika ety ambonin'ny tany aza izy. Izany hoe misy fisarahana tanteraka mihitsy amintsika velona sy ny maty. Ry havana matoa miteny izany
dia ny tenin'Andriamanitra dia manamarina an'izany. Ovakintsika ny verse manambara an'izany aloha dia zay aho vao ijoro vavolombelona. Ao amin'ny bokyny Mpitoriteny toko 7 horaisitsika manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 19. Ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ho an'izay voaisa ho namany velona kosa dia mbola misy antenaina. Fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Fantatry ny velona matsy fa ho faty izy. Fa ny maty kosa dia tsy mba mahalala na inona na inona. Ary tsy misy valim-pitia ho azy intsony satria adino ny fahatsiarovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankahalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Amen. Ry havana, eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa isika zay mbola velona izany no mbola azo antenaina. Mbola mahazo manantena zany isika, mbola misy zany fanantenana ny amin'ny Mahavonjy antsika. Ary fantatry ny velona matsy fa ho faty izy. Isika mahalala fa ho faty isika. Isika zany mahalala fa ho faty isika. Fa ny maty kosa dia tsy mba mahalala na inona na inona. Ary tsy misy valim-pitia ho azy intsony satria adino ny fahatserovana azy. Amen. Zay ny voalazany amin'ny 15. Ny maty zany dia tsy mahalala na inona na inona. Ny maty tompoko dia tsy mahalala na inona na inona. Ary tsy misy valim-pitia ho azy intsony satria adino ny fahatserovana azy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. 19. Na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Amen. Izany hoe ny momba n'ilay olona maty izany, ny momba azy tanteraka izany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Dia samy efa levona ela izany. Efa levona ela izany na ny fitiavan'ilay olona izany, na ny fankahalany, na ny fialonany. Ry havana, levona. Tsisy intsony azon'ilay olona maty atao. Ary manambara ny tenin'Andriamanitra hoe tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Tsy manana anjara intsony zany ny olona izay maty. Tsy afaka manao na inona na inona intsony ety amin'ny tany iainantsika izao. Ry havana, mbola misy tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Deoteronomia. Deoteronomia toko 7:10 andovakintsika ihany io 10:10 ka hatramin'ny 7:10 satria nomeny fanahy masina amin'izay mazava tsara aminao mba halalanao fa ny tenin'ny tompo no raisiko anamarinako ny amin'ny zavatra zay ambarako, zavatra nasehon'ny tompo tamin'ny ankohonako izany. Deoteronomia toko 7:10 10:10 no raisitsika ka hatramin'ny 10:13. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amakivaky afo na mpisikidy na mpanandro na mpanao sikidy na mpitahiry ody na manao azy ho masimbava na mpanady na amin'ny olona izay mpiantso ny fanahin'ny maty na mpisikidy na mpila hevitra amin'ny maty.
fa fahavetavetana eo imasony tompo izay rehetra manao ireo zavatra ireo, ary izany fahavetavetana izany no androany tompo Andriamanitrao azy eo anoloanao. Aoka ianao ho tanteraka eo amin'ny tompo Andriamanitrao. Amen. Ny tompo Andriamanitra mihitsy no miteny an'io teny io tamin'ireo zanak'Israely. Ireo fanompo-tsampy ireo izany dia tena fahavetavetana eo anatren'Andriamanitra. Ry havana, ny tiako raisina eto dia ny amin'ilay hoe mpila hevitra amin'ny maty, na hoe mpiantso ny fanahin'ny maty. Ry havana, mila mitandrina isika satria na dia mpisikidi aza, na dia mpanandro aza, na mpitahiry ody aza dia afo be no vantan'ny olona izay manao izany. Manao ireo rehetra ireo zany. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 afaka vakianao. Fa tsy afaka hiditra fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Eo ihany koa ny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:20. Ry havana, mila mitandrina isika. Ijoro vavolombelona ako. Taona maro lasa izay dia mbola tao anatin'ny fomba fivavahana tsy mendrika an'Andriamanitra izany izahako. Zany hoe mivavaka nefany mbola manao ny fiainana izao tontolo izao ihany. Dia tao anatin'izany dia tsisy mihitsy an'Andriamanitra ny fiainako zany. Zay zany no fanamarinan'ny tompo, satria rehefa mbola miaraka amin'izao tontolo izao isika dia tsisy an'Andriamanitra ao, satria Andriamanitra dia sarom-piaro. Tsy azontsika ampiraisina amin'izao tontolo izao Andriamanitra satria masina izy. Rehefa ao amin'Andriamanitra isika dia ao amin'Andriamanitra. Ry havana, mbola kely ny zanakolahy tamin'izany fotoana izany. Angambany teo eo amin'ny 5 taona na 9 taona teo eo angambany izy tamin'izay fotoana izay. Dia indray andro izany teny tamiko hoe hitako io an'Lôkiozy izy dadabe. Zany hoe ny papako efa maty zany no ambarany eto. Dia gaga aho satria izy mbola kely zany ary tsy mahatsapa ary tsy mahafantatra koa hoe ohatraohatrany ahoana ny tena mombamombany amin'ny papako izany. Ry havana, ohatraohatra zao zavatra nambarako taminy dia ny teny taminy zany hoe ohatraohatrany ahoana izy. Dia ny teny zany izy hoe ohatraohatran'izao izy ohatraohatran'izao. Sady mijery zany izy io eo alohany zany. Za zany mijery anazy alavidavitra kely. Dia gaga aho satria lay zavatra ambarany dia tena mitovy mihitsy amin'ny paozin'ny papako. Ry havana, soa ihany efa tonga dia natsapa hoe horoahana zany raha ohatra ka tsy izy. Dia noroahana zany ilay nambarany hoe ohatran'ny papako hitany eo anoloana. Dia noroahanay tsy tadidiko tsoa moa ny zavatra nteneniko tamin'izany fotoana izany mba tsy hadiso ny zavatra ambara, satria ny zavatra lainga na diso dia mahavery any amin'ny elo. Dia nony ny teny zany izahako na le zanakolahy zany tsy tadidiko, dia hoy izy nony aveo hoe lasa ozy izy. Lasa ozy izy. Ry havana, manambara izany fa noho ny fandroana an'ilay devoly izany dia lasa ilay izy dia manambara fa ny maty tsy manana valim-pitia intsony. Raha ohatra ka miverina ny maty, afaka miresaka amintsika, afaka miseho amintsika, dia tsy ohatran'izao mihitsy fiainantsika zanak'olombelona. Fa Satana no maka endrika, ny devoliny no maka endrika ny avantsika maty, dia miseho amin'ny isika ihany na koa ny ankonantsika. Isorako amin'ny tompo lehibe satria no nefa noroaina ilay devoly tonga dia lasa teo no eo ihany. Ary ny teny le zanakolahy hoe lasa ozy izy. Ry havana, teo aloha aho efa taonany maro tamin'izaho mbola tsy niorina tsara tamin'ny tompo izany dia nanofy any papako maty na koa ny zokolahy zay efa maty. Ry havana, tatio aoriana rehefa fantatro fa
tsy avy amin'ny tompo izany fa ny devoly no maka endrika, dia tsisy intsony izany nofy izany, satria fantatry Satana fa fantatro ny fahamarinana. Ry havana, fantatrao va ny fahamarinana marina araka ny tenin'Andriamanitra no vakiantsika teo. Araka ny tenin'Andriamanitra no vakiantsika teo. Matoa mbola nisy varavarana nisokatra tato an-tranonay, nafahan'ny Satana niditra tato, maka endrika ny papako izay efa maty, miseho amin'ny zanako. Ary efa misy koa ny video navokako momba ny amin'ny zavatra miseho izay mampatahotra ny ankizy amin'ny alina ny devoly mihitsy izany, dia noho ny fanompotsapy izay mbola niainako, satria mbola manao toy ny gasy marobe aho tamin'izany, miresaka amin'ny maty, miresaka amin'ny maty. Ry havana, rehefa tonga any Madagasikara mamango fasana dia mandeha miresaka eny am-pasana, ary koa manaiky manomehatra amina biscuit na limonady eo amin'ny fasana na sigara ary, zava-doza, fanompotsapy marikoriko. Ry havana, tsy afaka isika anotan'ny maty intsony. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra tao bokin'ny Deoteronomia fa tena fahavetavetana amin'Andriamanitra izany, fahavetavetana. Oka izay ny miteny hoe Andriamanitra sy ny razana. Ry havana, tsy azontsika afangaro ireo, tsy azontsika afangaro ireo. Ny mpanao sikidy, ny mpilalao ody, ny mpanotan'ny maty, dia tena an Satana izany fa tsy an'Andriamanitra. Roay ny devoly dia andositra anareo izy. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Ary koa andray andro tamin'ny zanako vavy mbola kely indray, zany hoe mbola tsy teraka zany ny lahy-kely tamin'io fotoana io zany amin'ity fijoroana vavolombelona anankiray ity zany. Dia tamin'izay fotoana zay zany izy mbola vao teo amin'ny 2 taona teo eo. Efa taona maro lasa izany, efa tena efa mihoatra lavitra ny 20 taona izany. Dia ny zavatra niseho zany nanana trano hafa izahay zany aty amin'ny toerana misy anay aty ihany. Trano novidinay koa zany izy io. Dia no nefa nividy ilay trano zany izako sy ny vadiko. Dia ny zavatra tao anatin'ilay trano nampagaganay dia feno la Croix, ilay ataon'olona hoe la Croix Jesosy, nefa tsy Jesosy mihitsy no ambony zany la Croix izany. Feno la Croix be dehibe zany tao amin'ilay trano. Ary ilay trano zany dia efa antaonany maro no tsisy nipetraka. Dia ny nampagaga dia no ny efa azonay zany le trano, no ny efa novidinay, dia nanomboka nanao travaux zany izahay. Dia ny zavatra niseho dia feno la Croix be dehibe, zany hoe be dehibe mihitsy zany no ambarako eto. Dia tao amin'ny lakavy zany, any amin'ilay farany ambany indrindra zany dia natao tao anaty arona mihitsy zany ireo la Croix be dehibe ireo. Ry havana, tena gaga zany izako sy ny ramosehako nahita anireo la Croix be dehibe ireo. Dia natao anatina arona mihitsy zany le izy satria betsaka, tsy tadidiko hoe arona firy zany. Dia no nivita zany ny travaux, dia nifindra zany izahay nipetraka tao amin'ilay trano. Ry havana, indray andro zany ny zanako vavy natory zany izy io ny après-midi, nanao la sieste satria zazakely zany. Dia no ny avy eo zany zazany tany ambany zany. De afaka elaela za satria lay toerana tsina tena kalma be zany lay toerana. De eniko zany lay zanako miteny ao amin'ilay couloir zany amin'ny tohatra zany izy io miteny zany. De nandeha tsy moramora zany nanokatra n'ilay varavarana, dia lay zanako vavy zany amin'ny totohatra eo ambony eo, de miteny hoe ohatraohatra zao zavatra nambarako taminazy, fa iza ho no resahanao, mbola kely izy io 2 taona. Dia namaly azany izy sady mijery amin'ny côté akavia eo akaiko, zany hoe amin'ilay couloir zany ivoaka ny trano zany.
Zany hoe misy hitany zany eo akaiky eo. De nony avy eo nantaniko izy zany, nantaniko tsara. De hoy izy miantso aho, Isabelle ozy izy, satria tô nanontany le anarana hoe iza no anarany. De nyteny izy hoe Isabelle, ry havana, taitra be ako. Ilay trano dia misy fanahy ratsy ao amin'ilay trano. Tao aorianan'izay, afaka volana maromaro, raha tsy diso aho dia namidinay ilay trano. Ry havana, tsy hoe kory hoe la Croix be dehibe ao anatina trano na petrapetrakanao eraky ny rindrina aza dia afaka anala ilay devoly ao amin'ny trano izay ipetrahanao. Fa rehefa misy an'ny satana ao dia misy an'ny satana, ary ny la Croix dia efa mazava tsara amintsika izay manaraka eto ianareo fa fanompo-tsampy any koa. Oka ianao amaky any amin'ny bokin'ny Isaia 7 momba ny amin'ny statut, ary koa ao amin'ny bokin'ny eksodosy 20 izay manambara ny amin'ny statut izay tsy eken'Andriamanitra ao anatin'ny didy 10 mihitsy izany tompoko. Ry havana, mifoaza fa ny tompo anie tsy afaka ankasitraka rafla dia ny fanompo-tsampy izany. Fa afobe no vantaniny izay olona manompo sampy, na mivavaka amin'ny razana ianao, na mbola mamono omby na inona ataonao fanatitra ianao, na mbola manao fête des morts ianao, dia firesahana amin'ny maty avokoa izany tompoko, ary afobe no miandry. Aza manamafy ny fonao fa mijoroa, mifoaza manatona an' Jesosy. Na sary fotsiny ara no ao aminao hoe sary Marie ty, lazainao fa hoe Marie nefa tsy Marie mihitsy izany, fa sarin'olona mpanao filma no nalaina sary, dia iny no tomponao. Afobe tompoko no vantaninao. Fa tsy Marie kory no misy eo aminao, fa devoly no misy eo aminao. Miverena amin'i Jesosy tompoko, miverena amin'i Jesosy, fa tiantsika ny tompo. Ry havana, izay ny anio, fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.